Transparency International miantso ireo firenena maro ampitsahatra ny fanararotam-pahefana. Fokotany ambody mita mitaky ny anjarany amin'ny fanampiana ny vahoaka. Fanampiana amin'ny coronavirus, ny fanapa-kevitry ny fanjakana ihany no miteraka korontana. Dia amkafaliana sy ampitiavana indray tompoko lasy tompoko vavy no itsidiana ny tokantranao amin'ity takarivan'ny alarobia 12 avril 2024 ity. Tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ianao ary asainay ampanajana anaraka izany fotoana izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia nitatitra mahakasika ny Covid-19 eto Madagasikara no hoentina aminao. Miamporoa ireo olona mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto amintsika. Samy azo tamin'ny alalan'ny fifampikasoana avokoa ireo olona roa ireo na ilay atao hoe cas contact. Atreto zany dia mitotaly 10 ny olona voan'ity tsimok'aretina ity eto Madagasikara. Ny ampianina kosa ireo olona efa nahitapahasitranana zany hoe mitotaly 720 ireo olona sitrana atreto. Zany hoe mbola misy 120 zany ireo olona any amin'ny tobim-pahasalamana manohy ny fitsaboana. Fa vaovao any ivelany avy hatrany no antsika manohy ny vaovao amin'ity alina ity. Mifanenjana ny tady eo amin'ny filoham-pirenena frantsay sy ireo mpikaroka frantsay manoloana ny fikasananao andrana vaksiny fanefitra atao aty Afrika amikasika ity valanaretina coronavirus ity. Mitatitra ny vaovao ny Zavandre Mahefa sy Tahiriniana. Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres. Nanameloko ny fikasan'ireo mpikaroka frantsay ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny iray avy amin'ny fitoeran'ny frantsay momba ny fitsaboana ara-pitsaboana na ny ZERM ary ny iray dia ny lehiben'ny départementan'ny hôpitaly any Paris izay nanambara fa tokony aty Afrika no hanaovana ny andrana vaksiny fanefitry ny coronavirus. Ny voalohan'ny volana aprily teo tokoa no nanao fanambarana ny mpikaroka frantsay vitsivitsy fa tokony aty Afrika no hanaovana ilay andrana vaksiny ho fisorohana ny valanaretina coronavirus. Nanova ny fomba fijerena rehetra nefa izany na teto Afrika na ireo firenena sasany ao Eropa fa indrindra ny OMS izay tsy nankasitraka ity hetsika iray no kasaina ho atao ity. Natsapa ao fa ny fanamariana tsy mitovy hevitra nataon'ireo mpikaroka frantsay sasany dia nanafitohana tsara ny namantsika afrikanina ary nanameloka azy ireo amin'kery ao, hoy Emmanuel Macron. Fa tamin'ity androany ity dia nanao antsoavo an'ireo firenena rehetra voakasiky ny coronavirus ny teo anivon'ny Transparency International manoloana ireo trangana fanararotana na endrika kolikoly miseho amin'izao vanim-potoan-tsarotra lanaovan'ireo firenena marobe izao. Zavandre Mahefa sy Tahiriniana hatrany no mitatitra ny vaovao. Hatramin'izay dia nitaky ny mangarahara foana ny teo anivon'ny Transparency International amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena maro izao dia nantefa indrindra tamin'ireo mpitondra fanjakana sy ireo androm-panjakana amina firenena misy ity valanaretina coronavirus ity ny afatra. Natsapa ny teo anivon'ity fisampana iray mitaky ny fangaraharaana ity fa voitohitohina ny fahafahana maneho hevitra sy ny tsy fanajana ny lalàna velona mahakasika ny fahamoahana vavao nandritra ity valanaretina coronavirus ity. Voakasika izany indrindra ny teto Madagasikara. Raha ho an'ny tany demokratika tahaka antsika eto Madagasikara manokana dia zony tsirairay ny maneho ny heviny. Tsy ilaina araka izany ny famonjana olona mitsirariny, ilaina kosa ny fisiany mangarahara tanteraka indrindra ny fampiasana vola mivoaka sy miditra amin'ny firenena iray mba hampitony hatrany ny sain'ny vahoaka. Nanentana ihany koa ny Transparency International mba hiary sy hanome vahaolana ho an'ireo izay rehetra hiara-ny fanararotana sy endrika kolikoly manoloana ny valanaretina coronavirus. Voalaza tao anatin'ity fanambarana ity hatrany fa tompona andraikitra voalohany amin'ny fanomezana vaovao marina mahakasika ny valanaretina Covid-19 ny mpitondra fanjakana amin'ny firenena iray. Rariny raha mahafantatra amin'ny antsipiriany ny vaovao mahakasika ny coronavirus ny vahoaka rehetra na eto an-toerana izany na any ivelany. Raha malala vaovao marina sy mangarahara ny vahoaka dia afaka mandray ny andraikiny ho fisorohana ny valanaretina amin'izay ny tsirairay. Fa misy ny tandrevaka ataon'ny mpitondra fanjakana manoloana ny fiatren'i Madagasikara ity valanaretina coronavirus ity. Nano ny heviny momba izay indrindra nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety androany teny amin'ny lapana Nosikely ny filohan'ny anteny Merandolona Rivo Rakotovao. Germaine Menjanahary, Mathieu Princy. Tsy misy fandaminana matotra ny fanapahan-kevitra izay raisin'ny fitondrana memenomenona ny olona amin'ny famarotana varimora eny anivon'ny fokotany tsy tonga amin'izay tena tokony antefany mantsy
ny fanampinana mpanantenanina ho an'ireo sahirana no ny fihiboana. Betsaka ireo fokontany ahitana korontana amin'ny fananganana ny komity loharano. Vokany tsy voafehintsony ny vahoaka tokony anao amin'ny fihiboana. Mila fahaizana sy paikady matotra ny fitantanam-pirenena ary mila fahaiza miaino ny hafa ihany koa. Na ny ametraka ary fitondram-panjakana hoe tokony tsy hivoaka ny trano mihitsy dia hita ihany taorinan'ny herinandro voalohany dia tsy voafetanteraka izay satria io ny fitadiavan'ny olona isan'andro mitady ny hoan'ny isan'andro. Io ny fanjakana ny sazy mandanjalanja zany amin'izay toko hoe fampiarahana an'izay sady miady amin'ilay retina kanefa tsy maintsy mba mamehan'ny olona ihany koa zany ny ahafahany mahita an'izay arapaka isan'andro zay. Maro zany izy valiten'ny fitondram-panjakana amin'ilay fizarana an'ilay toko hoe filet de sécurité moa ny resahako azy, filet de sécurité sociale. Hitantsika ny fahasarotana nefa betsaka ihany koa araka ny eno zany ny fahasarotana amin'ilay izy sy ny fanarotana amin'ilay zavatra izay atao. Tsy tokony ho variana fotsiny amin'ireo famatsim-bola izay azo no ny ady amin'ny coronavirus ireo, fa tokony ho laharam-pahamehana ho an'ny fanjakana, ny banjina ny ho avy. Ahoana ny rapitso zay ny zavatra tokony ho lehibe zany, tokony ho tazana hoe makaiza ary tsika io zany efa anatin'ny midina ve ny olana sa mbola mety hiakatra ve ny fahaseranana any mila variteny matimaty kokoa mba ahafahan'ny olona samy mandray fepetra zany amin'ny olona azy amin'ny maha-olona azy maha-olo-pirenena azy ary anjaran'ny fanjakana ny mampiseho an'izay hoe aiza ary zao ny lalantsika ny zavatra azo atao akaiky ezaka fiezaka kely ny isan'andro. Makasika kosa indray ny fizarana ireo vatsitsinjo eny anivon'ny fokontany kosa indray dia vory marobe ny teny ambodi-mitateny androany nilaza ny satokantrano dia fa misy tandrevaka ny ataon'ny komity loharano izay tompony andraikitra ao anatin'izao fizarana izao. Nanao ny angom-baovao Ravrazafy Mahenina sy Andry Rakoto Malala. Efa miditra herinandro faefatra ny fihiboana eto Madagasikara amin'izao. Naresaka nandritra izay fotoan'izay ny fizarana fanampiana samihafa nanomboka tany amin'ny Varimora, saika nahitana olana avokoa teo amin'ny fizarana izany, ankoatra ny tsy fanajana ireo fepetra rehetra takiana amin'ny fisoroana ny fianaka ny aretina coronavirus. Niova ho vatsitsinjo indray ka nametrahana ny komity loharano, olana mipetraka nefa ny fanendreny ireo mandrafitra ny komity, tsy nisy fiovana ihany koa ny fizarana amin'ny tanila sy ny kitrana trano. Zay ampiasa zone, zay efa mivoaka somazy, nefa ny olona sahirana jerevana ny fianakavian'ny vomera izay olona manana tompona andraikitra atao amin'ny fokontany ihany no mahazo. Tsisy tompona andraikitra mahavany ambony zany mijery an'ilay izy fa samy atao amin'ny fokontany ihany. Tereny fotsiny izay anao carnet isam-baravarana hoe izay tsy manana carnet hono tsy mahazo an'ilay vatsitsinjo. Ohatranazy zao za manano tena tsy tonga ty aminany efa nampino fa zay zao efa ela zay tsy miasa ny any amin'ny mpampiasanay tsy mahameka ramanay raha tsy miasa zay. Ny ao amin'ny fokontany nefa ianao tsy maintsy manao carnet le hoe aza le fanampiny tsy manao le carnet mitady mitrosa mihitsy ny olona anaovana le carnet zao nefa zao indray nanaovana an'le olona. Vomera mifandripahalemana ihany ny ao amin'le loharano dia izay olona fatany ihany ny ameny dia ny vomera mifandripahalemana milolo vary be dia be ry zareo nefa ny be dia be ny olona tsy manana eto amin'ny fokontany misy anay ka zay tompoko mba tena mangataka amin'ny mangarara mihitsy zay ho an'ny fokontany Ambodimita fa tena mijaly mihitsy ny olona eto na hatramin'ny Varimora ary dia ataony zareo aferafera ka ny angatanay tena asorina daholo hatrany amin'ny fotony mihitsy ny olona eto amin'ny eo amin'ny fokontany. Ny mpiasa fokontany zany tokony tsy ho responsable amin'ilay vomera ny loharano satria ireo fa maloto tanana daholo ny dossier an'ireo nefa mbola ireo ihany natao mpitatana loharano. Ny tena zavatra mampalahelo be da be zay isan'andro amin'ny 10 maraina amin'ny karamanasa lampy eo amin'ny bassin nefa ny zay nefatra ilaina karapanondro atao photocopie nefa tsy mahazo hatramin'izao tsika amin'ny teny zao mandeha foana ny fizarana fa zay tsy ao anatin'ny lista na amin'ny olona sahirana na amin'ny fanasana lamba tsy mahazo mihitsy zay. Ny anarana zao tsy hoe efa impiry angamba misy vomera tonga any hatrany hoe ankanarana avy eo tonga fanampiana zay olana ilaina anarana tany tsy mahazo fa maka anarana vaovao indray zareo rehefa tena tonga ato ilay fanampiana dia anarana hafa tsy le anarana nalaina tamin'ny voalohany iny mahazo fa anarana izay fianakaviana indray mahazo ao dia tena mampalahelo be ilay izy satria vomera zao ao akaikinay mihitsy mipetraka mibata gony folo izy menakavo nitondra daholo hatramin'ny zafikeliny ny mitokana vereny. Zay mpivarotra anefany tsy mahazo ninina amin'ny 12 zay tsy maintsy miala eo an-tsenanay nefa zao zay tsy nahazo an'ilay fanampiana netanera alain'ny polisy vao mihoatra ny amin'ny 12 dia zay zany mba hitarenanay hoany zay tsy nahazo nefa zay mpivarotsana na ny
midinay dadanay tsy miasa tokony tsy azo ve zay raha izany ozy izy nareo nefa tokony mahazo zay nianana lay zareo zay hita misy ao an-tsenanay zany zay nitarainanay satria zay tsy nahazo zay nga manaka atao zay filoha tena nanoana ny andry rajoelona zay nefa tsy mahazo fanampiana zay fa raha ohatra zay miteny dia zao niteneniny hoe tsy mahazo nareo fa nempolo taona hony tsy mahazo nefa zay enina-mbempolo taona dia tsy mahazo zay fa fitopolo taona hony mahazo dia zay nitarainanay hatramin'izay nisy zany mbola tsy nahazo mihitsy zay na iray ary miandrandra ny fivoahan'ny namana mpanao gazety Arfinina Rahely Soany amponja avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao ary mitaky ihany koa ny tsy isian'ny korotana sy ny disadisa eto amin'ny firenena intsony amin'ny fiatrehana ny Covid-19 raha ny zava-misy tsikaritra nefa ataony teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia tombo fanohatra amin'izay ny zava-misy leo arantsika ny andindinin'izay araka ny fanazavany ny olafitry ny mpanao gazety eo amin'ny sariny Tahiriny Aina sy Mathieu Princy. Vahiny ny fandarana iray tamina fahita lavitra tsy miankina ny tale generalin'ny serasera fa nahy manana dia ray amin'izao fotoana izao izay ilana ny tsy fisian'ny savorovoro dia tovo miazay no ny finosiny nambarany ty tale generaly ray ity indrindra moa mahakasika ny raharaha Arfinina Rahely Soa izay mbola any amponja amin'izao manana ny heviny ny olafitry ny mpanao gazety izay nanao fanambarana vetrany kobokobon'ny marina ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina MCC ka nilaza tsy nanontaniana tsy nisy nilaza mihitsy fa izy ireo no nitorany Arfinina Rahely Soa kanefa dia efa intelo sahady izay ny MCC no nivoaka tamin'ny fahanginany ary niezaka nanadio tena trany amin'ny famadibadihan'ny resaka mila vilinan'ny marina sy ilalaovana ny raharaham-pitsarana notsipian'ity fanambarana ity fa mpanao gazety Arfinina Rahely Soa satria izay sata mampanao gazety azy zay no nanaovana fanadiadiana azy na teo anatrehan'ny polisy mpanao famotorana na teo anoloany ny fampanoavana navadiky ny MCC indray zany ary nolazainy fa tsy misy idirany amin'izay mampanao gazety azy zay ny eloka ny enjehana azy tsy ekena ny fanambaniana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay misahana manokana ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny mpanao gazety ataona departemanta iray ao anatina gouvernemanta toy izany dia mieritreritra ve ny MCC sy ireo irakely ny ony olafitra fa tsy nanao fanamarinana samihafa na recoupement ireo fikambanan'ireo zay vao naneo ny heviny sa rehefa hevitra tsy mety sy manohitohina ny minisitra sy ny ekipany dia lazaina fa diso nofarana ny olafitry ny mpanao gazety fa manaratsy ny fijeriny zao tontolo zao ny fitondram-panjakana manontolo ireny nataon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izay manameloka azy ireo ireny ary mila mandinika tsara ny filoham-pirenena momba ity MCC ity eo amin'ny tontolony raharaham-pitsarana eto Madagasikara dia rafitra roa samihafa ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mitsara tsy toy izany anefa ny zava-misy eto amintsika fa saiky ny fahefana mpanatanteraka hatrany no mibaiko ny eo ambadiky ny fanapahan-kevitry ny fahefana mitsara nanao ny angom-baovao Jessica Miray Manora Andriamalala. Ny fitsabahan'ny fanjakana sy ny rafitra mpanatanteraka ny rafitra fitsarana eo amina firenena iray no mbola anaporifoana fa tsy tandalana ary manapatra fahefana ny fanjakana iray eto Madagasikara manokana lasa fisehosehoana ny fahafantarana olona ambony midika ve izany fa ny olona ambony fantatra isehosehoana afaka mibaiko ny fitsarana raha izany tokoa aiza ho aiza ny fahaleovantena ny fitsarana saika ny fanjakana sy ny fahefana mpanatanteraka hatrany no ambadika ny fanapahan-kevitry ny fitsarana eto amintsika taratra ny fanapara-pahefana izany lazaina fa misy séparation des pouvoirs ary matetika nefa ny exécutif ny gouvernement membre gouvernement sasasasany zany tsisy retraita kosa aloha matetika izy reo manome baiko ary tiany zareo mihitsy raha misy hoe zorso dia fanomezana baiko any fitsarana any zay pouvoir judiciaire tsy misy fanday raha tokony saraka zareo mbola misitrika sy mbola makany foana magaga ary magaga ihany koa satria les confinements na les urgences sanitaires zay manome fahefana manokana lehibe tsy refesimandidy ny pouvoir exécutif adika aminjareo fa hoe anaovako fanapara-pahefana tia anenjehako sy olona tsy tiako rehetrarehetra indrindraindrindra le olona tsy mitovy firena politika amiko zay ny andikany azy izy ange tsy miteny an'izany fa dans la vie de tous les jours amin'ny fiainanao isan'andro san'andro raha hitanao zay fipetraky zay zavatra zay tsika rehetrarehetra hoe sanatry vava tsy omby tsy akory
tsy atakatra ny zavatra ary iainatsika tany zavatra zany iainatsika tany zavatra zany ahoana no fotana atao zany tsika. Ny maraina teo dia nisy ny fanambarana teo anivon'ny tambazotra Facebook tao amin'ny page Facebook ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay nanome vaovao momba ny mpiasan'ny fahasalamana ny ministra mpitatitra sy mpikarakara azy ireo. Leo raha tsika avy hatrany andinindininy izay hoentiny ny Zavandriamahefa sy Tahiriny Aina. Vakany ny resaka eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana tena misy dokotera roa tokoa voan'ny Covid-19 eto Madagasikara. Ny ministry ny fahasalamana Hamady Amady no nanao ny filazana izany ofisialy tamin'ny alalan'ny fanambarana nataon'ny 14 aprily. Fantatra raha ity fanambarana ity fa mpisabo roa ihany koa no mitondra ny tsimikaretina eto amintsika. Mpianatra ho mpitsabo taona fahavalo ary dokotera izy ireo. Efa tsy vaovao intsony anefa izy ity. Raha tsy aivina mantsy dia efa nisy ny fitarainana nataon'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana tao anaty tambazotra serasera mahakasika ny fahampian'ny fitaovana manaraka ny fenitra hahafahan'izy ireo miaro ny tenany ho fisorohana ny coronavirus. Antony iray hitarafana izao fa ireo mpiasa amin'ny fahasalamana manao ny tsy zavatra amin'ny fiadinan'ny coronavirus indray no toa lasa tao ambany zavatra. Izany no heverina fa mety hitarika any amin'ny tsy fahafiezana mihitsy ity valanaretina mandringana efa miamianaka eto amintsika ity. Mananjo feno isitraka ny vaovao mikasika ny Covid-19 ireo marenina anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia ho ampahafantarina ianao ny momba ny mpandika tenin'izy ireo. Dia raha tsika avy hatrany eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Izy no fidy manantsoa, fidy no alalan'ny maro azy, indrindra ireo olona marenina. Nandritra izao ady amin'ny coronavirus izao dia manandanja lehibe ny asa sahaniny satria mpampita vaovao amin'ny marenina ity tovolahy ity. Tsy misy fotoana tsy ahitana ity mpampita vaovao ho an'ny marenina ity mandritra ireo fampahalalam-baovao momba ny Covid-19. Taloha tamin'ny mbola kely izay dia nisy zanak'Kanada ny mamanay nipetraka tato aminay marenina izy dia niara lehibe taminay tato izy izany moa tamin'izany fotoana mbola tany amin'ny karaboly izy tamin'izany dia efa nizatra n'le fomba fiteny ihany izay izany hoe manambatambatra voambolana moa zany tena natao tamin'izany fa tsy dia tena hoe amin'ny endriny tenin'ny tanana ahazon'ny marenina anazy na linana manokana le tenin'ny tanana dia tiako natao asa satria tamin'ny fotoana nianarana serasera teny amin'ny anjerimanontolo dia tady zavatra mba hoe miala amin'ny mahazatra miala tsy dia fanaon'ny olona dia tiako teny ny mahatonga ny olona marenina lasa sahirana ara-pitenenana dia satria tsy fananany modely ao an-tsaina. Rehefa tsy maheno feo izy dia lasa sahirana izy mamoaka makatahaka an'le feo eniny dia izay no mahatonga anazy manana olana ara-pitenenana. Tsy misy fanomanana manokana hoe azo atao amin'ireny fotoan'ireny satria direct mivantana le fandaharana dia amin'ny hoe fotoana mivantana an'le izy dia ny fifantohana no atao misimisy fa tsy dia misy hoe fiomanana manokana. Feedback avy amin'ny marenina ny tena tiako indrindra raha indrindra ho an'ireo marenina tsy mipetraka eto Madagasikara satria misy marenina zao ohatra any La Réunion ohatra zareo mipetraka dia zareo tsy tapaka mandefa feedback aty amiko le farany fa tsy nikely indrindra ny olona tsy mahita eny tanana dia lasa maniry hianatra teny tanana satria nahitanao nanao an'le iny koa tena mahatretrika manokana fa hoe nandritra ny 10 taona nisy ny fandika-teny tao amin'ny nivon'ny Aina Amanjerim-Panjakana dia tamin'ity vao hitany be sy maro le izy ka na hoe manany ihany aza le olona na atao hoe eny ny olona koa ny tsy dia tena hoe mauvaise foi manao an'le izy za manokana aza mipartage an'le izy moa zany dia izay. Tsy ny marenina ihany no mila mianatra ny tenin'ny tanana fa na isika mahare tsara ihany koa aza. Manana tombony sika mahay baiko mona hoy ny filazantsika azy ahafahantsika mifanerasera bebe kokoa amin'ny manodidina. Famatotra amin'ny kolotsaina ny tantara dia samy manana ny azy ny marenina isaky ny firenena kanefa teny hita maso azy dia mora amin'izareo samy marenina samy hafa firenena no mifandray no tsika samy mandre samy hafa firenena
dia lasa mora mifakahazo ihany zareo fa ny tenin'ny tanana samy manana ny azy indrindra eo amin'ny lafiny voambolana dia ny alfabeta singa anankiray ao anatin'ny tenin'ny tanana dia fa ny tenin'ny tanana zany fitambarana singa maromaro isan'izany ny sorotava izay tena anany aniny olona anay moa zay hoe ty asanareo ty maharatsy tare rehefa tezitra ianao zany dia tia ny voambolana tezitra aloha tia ny voambolana tezitra dia eo amin'izay arakaraky ny sorotava amin'izay no hoe tezitra be ianao sa miakatra sa manona tena rafaly ianao dia ny covid dia atao amin'ny alfabet an-tanana na dactylologie dia le covid dia ny coronavirus dia ny voambolana izay tena miparitaka moa zany isaky ny firenena dia ty zany le boribory iny dia reny le ny am'le izy ny tsy nandraisanay matianina le izy teo anatin'le sehatra dia mifanandrify mitovitovy amin'ny voambolana hafa izay hoe manolana izay ny tsy nandraisanay an'le izy dia hoe mba hialana amina zavatra ambigu zany mba zavatra univoque no atao dia izay dia naleonay naka ny hoe virus efa virus foana virus dia ino misy koa hoe virus dia iny aza mbola hoe ny dina hevitra kely hoe ty virus ty sa ty dia ny farany moa nylany hoe corona dia le virus najana le virus iny ny mikasika an'le mpivarotena izay antaniny olona maro ny fomba nandikako azy tamin'iny dia tena tsotra be tena mpivarotena fara ny zay zany hitiny veriko fa hoe fomba motina indrindra na hafahana nampitana azy fa raha ity amin'ny sehampiarahamonina amin'ny fiarahamonina dia etsy fotsiny dia fa zay zany inona ary ny afatra omeny fidy ho an'ny vahoaka malagasy vahoaka rehetra tsy amin'izao fotoanany fahamehana zao ihany no atsiarovantsika ireo namantsika manana fahasembanana sy ny ihany koa manokana moa zany marina satria eo amin'izay no iatsiaranay sy iasanay fa fanajana ny zo maolona ny fahazoana vaovao mbola hoarahanao anatin'ny fandarana manokana ao anatin'ny ahoana marina amin'ny alady ho avy izao moa ny andinindininy ny fiarahana tamin'ny fidy manantsoa izay mpandika ny tenin'ny olona marenina iny fa hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika makasika ny fitantanana ny volam-panjakana manao tovakana ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara amin'ny fiatrehana ity covid-19 ity izay mitetina hatramin'ny $700 hatreto aiza ho aiza ny fampiasana io lela vola io ary aiza ho aiza ihany koa tatitra mikasika ny fampiasana izany ny andinindinizay oetiny Jessica Miray sy Andry Rakotoalara lava dia lava ny lisitry ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara amin'izao fiatrehana ny covid-19 izao $520 amin'ny $100 avy amin'ny FMI $100 avy amin'ny Banque mondiale ary $50 hafa avy amin'ny Banque mondiale hatrany $240 avy amin'ny vondrona Européenne, $440 avy amin'ny BAD na Banque africaine ho an'ny fampandrosoana, $240 avy amin'ny AFD na Agence française de développement. Mitotaly $440 ireo teti-bola ireo. Efa nisy ampahany tamin'ireo vola ireo no efa azo ary mbola andalam-pamoahana kosa ny ambiny. Hatreto aloha tsy mbola nisy mihitsy ny tatitra avy amin'ny fanjakana ny nampiasaina io teti-bola io sy ny mbola ho ampiasaina ny ambiny. Ohatrinona tamin'ny vola efa azo no nampiasaina ary natao inona? Ohatrinona tamin'ireo vola ireo no natokana ho an'ny tsena mora sy ny vatsin-tsinjo? Ary firy ireo olona voakasika izany? Ary aiza ho aiza ihany koa ny teti-bola natokana ho an'ny mpitsabo? Ireto farany izay velotaraina tanteraka amin'ny tsy fahampiany fitaovana enti-miasa, tsy fahampiany fiarovana. Aiza ho aiza izany ilay mangarahara no tradratradraina hatramin'izay. Androany fa 520 ny volana aprily ity, ny famoahana ny lisitry ny fanampiana sy ny famatsim-bola azo no mbola navoaka ny ministera ny fitantanam-bola.
Amin'izao fotoan'izao dia velotaraina tanteraka ireo mpitondra moto noho ny sakatsakana izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana azy ireo. Nanao fanadihadiana mikasika izay indrindra androany ny mpanao gazetiny MBS Asin'Andre Malala sy Toky Ramarola. Zary lasa toeran'ny fitarainan'ny mpitondra moto eto Andrenivohitra ny tambajotra Tserasera noho ny ataon'ny mpitandron'ny filaminana. Anisan'ny nahazo kiana mafy sy ny antefan'ny fimenomenomana ao anatin'izany ireo polisy izay misava eny an-dalana eny rehetra eny. Manakana izy rehefa manao double ka tsisy kasy ny anankiray. Le misy kasy lo hoe sasany alefa fa le tsisy kasika mihitsy ny tena exigent dia le double. Zay aloha zao tsatsafoana satria zay mbola miasa rehefa avy miasa zay dia namanay sasany mody lavitra dia mba miangavy izy dia entinay. Dia tsatsafoana aloha zay zao. Le papier ny tena azavainy. Tsy zava-papier koa izy zany, zay ny tena maro. Raha mitondra double dia ndraindray sakanandry zareo. Teo izy aloha tsy nila vanina fa nasainy nidina fotsiny le ry dia nasainy nandeha tongotra. Raha araka ny fanehoan-kevitry ny mpiserasera ao anatin'ny tambajotra Tserasera trany dia miteraka alahelo azy ireo ny fahitany lana ataon'ny mpitandro filaminana satria maro ireo olona mandeha eny an-dalambe tsy manao arivava, tsy manaja ny iray metatra akory kanefa tazahan'izy ireo fotsiny izany saingy ireo mpitondra moto hatrany no iarahany lalàna. Efa nezaka ny antsony serasera ny polisy pirenena angataka fanazavana moa izahay saingy maty ny findainy. Ny amin'izay fanadihadiana tao amin'ny olom-pirenena izay hatrany amin'ny fiatrehana ity Covid-19 ity sy ny vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana misy eto amintsika dia mahatsiaro tena ho maty antoka tanteraka ireo mpivarotra amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahafahana mivarotra ary ny fisian'ny fetratra amin'ny 12 ahafahan'izy ireo mivarotra. Etsy ankilan'izay dia tsy afaka ihany koa izy ireo fa manampitsotraka ny tsy fahatongavan'ny fanampiana izay omeny ny fitondram-panjakana. Asin'Andre Malala sy Toky Ramarola hatrany. Miferinana ireo mpivarotra amoron-dalana izay nanaovana fanadihadiana androany noho ny fatiantoka mihoapapana azony noho ny fidian'ny tsena amin'ny mitatao vovonana. Raha nahazo kiana mivavay kosa ny mpitandro filaminana indrindra fa ny polisy pirenena amin'ny herisetra taony amin'ireo mpivarotra dia efa nisy fiovana izany. Dia manorina moa izay efa matahotra dia tsy maintsy manorina fa izy zavatra miaraka amin'ny basiny ohatrany hoe tena mampitahotra e. Miteny indroa zany izy fa rehefa tena tsy azo teneny ianao dia rofiny mihitsy ara letanao. Teny ambony teny nefa nisy tratrany. Nalainy zany ny akohan'le mpivarotra. Misy fiantraikany satria le entanay tsy lany simba ny izay isanandro tsy maintsy mividy sakafo foana nefa le tombom-barotra kely. Ohatrany anazy ary ny tombom-barotra nefa tsy lany dia tsy maintsy hiditra. Dia atao ahoana ireo izay tsy manana frizidera asiana an'io kory. Tsy maintsy mody fa roasin'ny polisy. Roasiny mihitsy. Efa lera ozy dia mody amin'izay fa amin'ny 12 ny farany. Malefa efa ambaniova izy zao aloha tsy ohatran'le tany voalohany izy tena naherisetra be fa sao izy efa mba miteny am-panajana mba manome premier avertissement hoe raha fanoroany tratraka ao dia rofika amin'izay ny entana ohatr'izany fa sao izy efa mba milamindamina ohatran'le talotony fa tamin'ny voalohany izy tonga dia sady manimba entana mihitsy ary. Andeha hivarotra fa tsisy hanina ho an'ny zanako. Za mamely tena rery manano tena dia tsisy hanina ho an'ny zanako dia mandeha mivarotra dia tsy mody afa hivarotra. Tsisy entana lain'izany fa izay mivarotra izay. Satria ilay fanampiana tena ny président tsy tonga aty aminay na dia kely ara nefa izay mpivarotra amoron-dalana ny photocopie-na karapanondronay alaina fotsiny nefa tsy misy. Izay mahatonga anay hoe hivarotra izay fa izay tsy mody. Io varotra lamba kely sy karakara io mba hivelomanay. Dia izay tsy mahalafo, izay roasindreo mody nefa fizarana tsisy tonga aty aminay. Malahelo fonay tokony hoe rehefa zaraina ilay zavatra dia samy misy atokantrano dia tsy afaka mivarotra. Raha ho an'ny tena nosy be anefa na dia eo aza ny fisian'ny mpitandro filaminana mifamezivezy eny an-toerana tahoariana ny mitatao vovonana dia mbola toy izao ny hamaron'ny olona mifamezivezy eny an-dalana. Fa manoloana ny ady atao amin'ny fianaka ny Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia nilaza mpitsabo nentim-paharazana iray androany fa azo atao tsara ny manao fikarohana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny zava-misy fa mila fanohanana ara-bola sy ara-pitaovana izany fa tsy mandehandeha ho azy. Ravirazafy Mahenina sy Andry Rakoto Malala. Samy manana ny fieverany ireo mpitsabo nentim-paharazana ny olona tsirairay, mpikaroka, mpitsabo amin'ny alalan'ny zava-maniry ny ankamaroan'izy ireny
ny fanoanana arabola sy ara-pitaovana nefa no tsy ampy ka zary mionona amin'ny fitsaboana tsotsotra. Matetika ny mpitsabo nentim-paharazana dia ataon'ny olona foana hoe le mitsipotsipona ravikazo, mitangotango ravikazo, mitsipotsipona bozaka, mitsipotsipona hazo. Izay foana zany fijery ny olona. Fa nefa misy mihoatra lavitra an'izay ny mpitsabo nentim-paharazana. Raha hoe hita ny vahaolana, ny tena relo dia mahazo antoka fa mahita vahaolana. Raha ohatra ka tsy voasembatsembana na voatotohana fa kosa mba mena ny atao hoe tolo-tanana. Na mena koa ny fanotronana tony mena an'ireo ataontsika hoe sampana goavana mikasika an'izany fikarohana izany. Fitsandrana aloha azo atao foana satria tsika samy mahalala fa eto Madagasikara maro indrindra ny zava-maniry eto Mitsabo ary miazakazaka maketo daholo ny firenena maro maneran-tany hitrandraka n'izany zava-maniry etina Mitsabo izany. Tsy vita mba fotsiny ena nefa ny asa tao. Mitaky fikarohana sy fampiarana mandritra ny fotoana maharitra voazo ampiasaina etsy an-daniny mila ny fankatoavana avy amin'ireo sehatra iraisam-pirenena vao mahazo amidy sy ny sisa raha tsy hivina nilaza ny filohan'ny repoblika fa nahita fanafody avy amin'ny zava-maniry hiadiana amin'ny fianaky ny Covid-19 nalaza eraka izao tontolo izao izany ary saika niseo tamin'ireo gazety sy hanao manjery vahiny indrindra ny filazana fanangana ozina lehibe amin'ny famokarana ny hatreto aloha tsy mbola hita mivaingana izy asa natomboka mahakasika izany samy andro raha teo izao tontolo izao na mahasitrana tokoa na tsy ny fanafody avy eto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena no antsika manakatona ny vaovao manoloanareo tatitra sy vinavina navoaka ny OMS mikasika ny fiparitahany valan'aretina coronavirus amina firenena maro amin'izao fotoana izao dia nisy ny fanapahan-kevitra niraisy ny filoha amerikanina Donald Trump ho setran'izany omaly nanangona ny vaovao Javandriamaefa sy tahiriny aina. Nandritra ny kabarina ataon'ny filoha amerikanina omaly talata 7 aprily 2024 dia nanapa-kevitra ny filoha amerikanina Donald Trump fa hanafoana ny fanampiana ara-bola omenan'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Raha ny fanazavana noentiny dia ny fanapaharehana vaovao tsy maro-potitra mahakasika ny valan'aretina coronavirus ka mahatonga fikorontanana amin'ny firenena maro no anton'ity fanapahan-kevitra noraisiny ity. Tao anatin'ny kabarina ataony ihany koa no nilazany fa manomboka izao dia isy ny fanadihadiana manokana ho atao mahakasika izany. Raha tsy ahivina dia manodidina ny 400 hatramin'ny 500 tapitrisa dollara isan-taona eo no fanampiana omena izy ireo ny OMS. Omaly ihany dia namaly izany ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana Antonio Guterres fa manana ny anjara toerany lehibe raha ny OMS manoloana izao valan'aretina coronavirus izao izay efa tsy mitsaha mianaka maneran-tany ka tsy fotoana hanafoanana ny fanampiana hiadiana amin'ny valan'aretina izao ho hiatrany ny ONU fa kosa fifanomezan-tanana hiadiana amin'ity valan'aretina coronavirus ity. Izay ihany koa tokom-pilasy tomboko vavy no vaovao azonay naroso taminao tamin'ity alina ity manome fotoananao ny fampalalam-baovao amin'ny rampitso indray ny MBS kosa nefa mbola hito hiaraka aminao aorianan'izao fampalalam-baovao izao dia ny horonan-tsary le dernier pub avant la fin du monde no aroso ny MBS ho anao. Mankasitraka ny teknisiana sy ny mpanao gazety miara-misalahy Samio Tenandriamanitra.